tsy mbola nahitana fiakarana kosa moa ny rano voan'ny eto Antananarivo hatramin'izao eo amin'ny 7 cm eo ny fiakarana raha hoan'ny ranon'ny kopa antony iray mahatonga ny fiakaran'ny rano amin'ireo faritra iva mofo ny fahatsitsiaman'ireo lakan-drano vokatry ny fako. Vokatry ny fahatsitsiaman'ireo lakan-drano ka tsy ahafahan'ny rano mikoriana araka ny tokony ho izy no miteraka fiakaran'ny rano amin'ny faritra iva. Tsy mbola tahorana hatreto ny fiakaran'ny rano araka ny nambaran'ny talejy rano apipa satria dia mbola eo amin'ny 7 cm eo ny fiakaran'ny rano raha hoan'ny kopa manokana no jerena. Le orana telo tsy mbola napiakatrany rano ivery fa raha maka référence sika hoe kopa dia mbola vao androany izy zany eo amin'ny 40 cm nefa voatalirika 3 mètre tsy zavatra tahorana loatra amin'izao dia mitseko mahatsapa fa bakartengeny tena concerné amin'ny androany dia mbola tsy niakatra ny rano amin'iny toerana fahiny. Mahakasika ilay tetikasa vonjy-maika fikojakojana sy fanadiovana ny tanàna sy ireo lakan-drano lehibe izay tanterana ny apipa dia fantatra fa olona misy 500 eo ny olona izay ampiasainy amin'izany amin'ny alalan'ny asa tana maro mandritra ny 2 volana. Nanao fanentanana ny mponina mba tsy hanary fako anaty lakan-drano intsony ny talejy rano apipa mba hisoroana ny mety fiakaran-drano amin'ny faritra iva.